nandositra ny namanao, manao fiantsika ratsy ny namanao. Tianao ve zany? Nafony zavatra rehetra ny olona anankiray mba handosirana an' Jesosy. Kanefa ny antso Jesosy manao hoe mahafony zavatra rehetra dia manaraha. Ahoana ny hevitrao? Ahoana ny amin'izany dindinika izany? Manasanao am-pitiavana mba ho liana amin'ity dindinika anasananao ity indray amin'izao maraina vaovao izao. Ry mpiara-mianatra amiko io, alarobia maraina, tsy mbola lalovantsika fa raky amin'ny 10 volana septambra. Tombontsoa men'Andriamanitra antsika indray miaraka amin'ny dindinika amin'ny ten'Andriamanitra amin'ity androany ity, izay iriko mba hitondra soa ho anao izany. Ka ity-piandohana ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny ankonanao. Mialohan'ny andinidiny antsika ny ten'Andriamanitra ary dia hiaraka hivavaka isika. Tompo tsara indrindra any an-danitro, misaotra anao izahay no ny fitiavanao anay indraika nahatraranay ity maraim-baovao ity. Tianay tokoa ny velona amin'ny teninao izay faniliny tongotra sy fanazavana ny lalanay. Ka raha mandinika eto izahay dia aoka ny fanahy ny fahazavana, ny fanahy ny fahatankarana ary ny fanahinao masina no ambomba anay tsiraray avy, ka ny sitraponao ane no aoko ho tanterako amin'ny fiainanay. Mamela ny elokay ary mamondrafo aminay amin'anaran'i Jesosy. Amen. Mahafoy ny zavatra rehetra mba handosirana an' Jesosy. Mandeha ihany tsika izao miroho isika ankehitriny. Tonga eo amin'ny fotoana nisamborana an' Jesosy sika amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny filazantara amin'ny Marka 4:10 ka eo amin'ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:15 no ahitantsika ilay tantara. Dia izao no voalaza amin'ny andininy 7:20 manao hoe: ary niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy Jesosy dia avy Jodasy. Ampalahelo ry havana. Isany 12 Jodasy, sady nisy vahoaka niaraka taminy, nitondra sabatra sy langilangy, ny ray ny lohampisorona sy ny mpanoran-dalàna ary ny loholona. Ary la iamadika azy efa nanome famantarana ireo ka nanao hoe: izay oroako no izy, sambory izy ka ento fahazavela ho afaka. Mahafinaritra anao ve mihina izany tantara zany? Mampalahelo zany. Mampalahelo ny hoe ny olona akaiky anao indrindra no andeha hamadika anao. Zany zahatra nitranga. Ilay akaiky an' Jesosy indrindra, ilay nametrahana fitokisana mba hitantana ny volan'ny mpianatra, indro hamadika azy eo am-pelantanan'ny fahavalo. Mampalahelo fa zany zavatra mitranga. Ina ny antony? Nirona loatra tamin'ny fitiavam-bola Jodasy, ary tena tafalatsaka lalina ka natonga azy ho lasa toetra mihitsy izany fitiavam-bola izany. No velomin'ny Jodasy tao an-tsainy ny toe-tsaina ratsy mihirombelona amin'ny mandra-pahatonga izany toe-javatra izany ifehy manokana ny fiainana. Nafesa-danja tamin'ny Jodasy noho ny fitiavana an'i Kristy ny fitiavam-bola na ny fitiavana ny mamona. Ary tena nimba an Jodasy izany. Re mpiara-midinidinika amiko, tandremo, mampitandrina antsika fa manimba antsika ny fitiavam-bola. Ilaina ny vola, fa ny fitiavam-bola dia manimba anao. Ny zavatra misy dia izao, tsy misy olona makasitraka izany hoe fivadiana izany ane. Fa zao nefa tena fetsy Jodasy. Nafeny tao ambadiky ny firalahiana ny famadihana an' Jesosy, ka tamin'ny alalan'ny oroka no nanehoana ilay famadihana. Tena naniry ny anafina ny faharatsiny teo amasony teo amin'i Jesosy sy teo amin'ny teo anatrehan'ny mpianatra i Jodasy. Oroka izay maneho endrika firalahiana no nentin'i Jodasy namadihana an' Jesosy.
nanomboka ary nykorontana teto no samborona Jesosy. Taitra ny mpianatra anankiray, taitra ny mpianatra, ary dia izao ny zavatra nitranga Petera io tonga dia namoaka ny sabatra avy hatrany dia nikapa ny sofiny anankiray. Ry mpiara-mianatra namako, nitodika tany amin'ny vahoaka Jesosy tamin'ny fotoana io. Na ny medisiny ny antony anaovana izao toe-javatra izao, fa maninona no amin'ny fomba miafina no anaovana izao toe-javatra izao. Natahotra mantsy izy ireo ary natao hinkariary izany. Ny zavatra nitranga teto dia mba hatanteraka ny soratra masina mantsy. Izao ny voalaza eo amin'ny andininy fahasivy amby efapolo. Andininy fahavalo amby efapolo vakitsika. Ary Jesosy namalaka nao taminy hoe mivoaka mitondra sabana sy langilangy isambotra toy ny sambotra jolava ianareo. Zany ve nisamboranareo aho? Teo aminareo isan'andro aho nampianatra anareo teo kianjan'ny tempoly, nefa tsy nisambotra ianareo. Dia nilazainy Jesosy mitrango izao mba hatanteraka ny soratra masina. Dia inona zavatra nitranga tamin'ny fotoana io? Rehefa raikitra ny fisamborana, rehefa nitranga ny korotana maro samihafa, tanteraka ilay faminaniana anambaran'i Jesosy, nandositra avokoa ny mpianatra. Eny fa na dia hatramin'ny Petera aza. Voalaza fa nipotra tsy moramora teny ihany izy nanaraka an'i Jesosy lavidavitra teny. No ny farany nefa dia tratra ny olana ihany izy. Eo amin'ny andininy faha 1:10 sy faha 2:10 dia ahitantsika an'izay toe-javatra izay fa nisy samy nandositra azy avokoa izy voalaza hoe izy rehetra. Ary nisy zatovo anankiray koa nanaraka azy ka lamba ariry madinika fotsiny ihany no notafiny ary nosamboriny olona teo izy. Dia navela teny aminy lamba ny ariry madinika ka nandositra ny tanjaka ity lehilahy ty. Nandositra Petera. Dia nanarataraka teny akaikaiky tiny. Kanefa misy zatovo anankiray koa nanaraka an' Jesosy. Fa rehefa isaky sambotra azy ny olona dia nitsoaka izy. Ary eny efa voarain'ny olona ny lambany dia niala mihitsy aza ny fitafiny. Ny mpandinika moa dia milaza fa i Marka io tovolahy io. Tsy misy nefa pirofo tena milaza ny fahamarinana izany. Fa ny zavatra manaitra eto dia izy nandositra mitanjaka. Fampieritreritra zany. Tsy mba nahafony zavatra rehetra ity lehilahy ity mba hianarana an' Jesosy, fa nahafony zavatra rehetra kosa izy mba handosirana an' Jesosy. Fampieritreritra zany. Ry mpiara mandinika ny soratra marina. Manahoana ny fihetsika rehefa injay fa atao sarotra ny zavatra eo anoloanao amin'ny fiarahanao amin'i Jesosy. Manao toetra tahaka ny Jodasy ianao ka afeninao ao anatin'ny firalahiana, afeninao amin'ny fomba mihaja ilay famadihanao an' Jesosy. Dia metraka fanontaniana aminao ihany koa hoe inona mba nafonao an' Jesosy ka anaranao azy? Sa ve nafoy ny zavatra rehetra ianao mba handosiranao an' Jesosy? Mampatahotra tokoa ny mieritreritra fa nandevozany toetra ratsy dia ny fitiavam-bola i Jodasy. Ary zany no nitarika azy hanao izao toe-zavatra ratsy izao. Inona no ambaran'izany toetran'i Jodasy zany aminao? Tsy tokony hankahala ny fahotana ve isika ka handresy an'izany amin'ny lalan'ny fahasoavan'Andriamanitra? Ry mpiara-mianatra namako isany amin'ity androany ity dia izao ny zavatra tiana ho lazaina hoe na dia ataona madika azy ny namana, na dia nandositra sy niataka tamin'ny Jesosy aza ny akaiky azy, Jesosy tsy miova, ny roso hatramin'ny farany izy. Zany mahafinaritra, Jesosy tsy miova. Ary Jesosy tsy miova io ny tiako raisinao raha andeha hiatrika ny tontolom-piainanao anao amin'ity andro alarobia ity, dia hoy aminao hoe mahiresa
ny tompo hitantana ny fiainanao. Andeha hivavaka ary isika amaranantsika izao tenidinika izao. Andriamanitra rainay eo, misaotra indrindra izahay ny amin'ny tinidinika ny fotoana omenao anay ahafahanay niaraka nandre izany tantara izany lesonay izany. Tario izahay mba ametraka ny fiainanay eo aminao ilay tsy miova. Ampalalaviro anay ny mety ho zavatra maro samihafa, fa aoka afoy kosa izahay ny tsara indrindra ho anao, dia ianao ilay mpamonjy anay. Dia mitahy anay ary amin'ity tontolo andro dia aza mafonina masaraka anay, ka na mivoaka na miditra na mandeha na mitoetra dia aoka ianao no hiara-dalàna aminay. Ny vavaka tonoiny asiana tahana amin'arany Jesosy irery ihany. Amen.